Miarahaba anao any an-tokantrano manaraka ny fandaharana manokana mahakasika ny rivodoza Fredy amin'ny zao fotoana zao. Raha tamin'ny 3 ora atoandro teo na tamin'ny 3 ora tolakandro moa zany dia tany amin'ny 300 kilometatra atsimo andrefan'ny Toliara zany misy ny foiben'ity rivodoza ity, zany hoe mihamana lavitra hatrany ny morontsiraka zany izy amin'ny zao fotoana izao, mizotra mianatsimo andrefana izy somary atsimo andrefana moa zany zay dian'izay ka mahafaka hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora, misy fitomboana kely izay afanganam-pandehany izay. Ny rivotra miaraka aminy tsy de miova eo amin'ny 70 kilometatra isan'ora zay rahana tafiotra 520 amby 100 kilometatra isan'ora. Saika mbola any an-dranomasina hatrany no ahitana an'izay rivotra miaraka amin'ity rivodoza ity zay, fa raha ny hitantsika amin'ny sary izao kosa nefa dia efa somary mety ahitana an'izay ihany koa ny morontsiraka sasasasany amin'iny faritra atsimo andrefana iny, satria dia efa mahazo vahana tanteraka aloha zany ny rahona miaraka amin'ity rivodoza ity any amin'ny morontsiraka atsimo andrefana izay hatrany. Ny sary hitantsika ihany koa mbola mitohy ny rotsakorana aty amin'ny ilany atsimo atsinanany Madagasikara, ka manakery hatrany zany ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana amin'ireo faritra navoara izay, satria dia mbola vinavinaina hipetraka hatrany zay hatramin'ny rapitso any ho any. Ny filazana loza ihany koa mahakasika an'ity rivodoza Fredy ity tsy misy mio filazana miloko mena na loza mitatao hatrany ho an'ny distrikan'ny Morombe, Toliara voalohany sy faharoa ny any Betioka. Filazana miloko mavo kosa na loza manambana ho an'ny Ankazoavo, Sakara, Benenitra ary ny any Ampanihy. Filazana miloko maitso kosa na fanairana ho an'ny faritry Menabe sy ny any amin'ny distrikany Beroro. Ny any an-dranomasina mazava ho azy dia mbola tsy azo atao hatrany aloha ny miandrika amin'iny morontsiraka andrefana sy ny any atsimo andrefana ary ny any atsimo atsinanany Madagasikara iny. Izay ny vaovao amin'ny zao tolakandro zao azo apitaina aloha, miverina ety ihany zay afaka fotoana fohy rehefa misy ny vaovao mahakasika an'ity rivodoza ity.